fa isan'ny mandray anjara feno amin'ity hetsika Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi ety amin'ny alliance Andavamamba ity ny banque BFVSG. Fanampiana ireo tanora ahafahan'izy ireo mahafantatra misimisy kokoa ny tontolon'ny banky no tanjona amin'izany. Mandray anjara feno ary niona tamin'ireo mpianatra sy ireo tanora vao nahazo mari-pahaizana ny banque BV Société Générale nandritra letsika Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi izay karakarain'ny alliance française etsy amin'ny foibeny etsy Andavamamba. Tanjona nisian'ny fifanakalozana sy hanampiana azy ireo ahafantatra bebe kokoa ny tontolon'ny banky. Araka ny fanadidinana ataony i cabinet FTHM tamin'ny taona 2014 tokoa dia ny BFVSG no mitazona ny toerana faharoa amin'ireo orinasa tian'ny mpianatra hidirana miasa. Nametraka lara-pameana ny ampiditra ny tanora eo amin'ny tontolon'ny asa ny banky ka manolotra azy ireo ny tolotr'asa misy eo aminy mandritra ty hetsika ty mba hanatevenana ny ekipany. Nanomboka tamin'ny taona 2017 ty tokoa dia efa ho 70 ny isan'ireo mpiara-miasa nampidirin'ny BFVSG tao aminy ary mbola mieritreritra ny hanome asatrany ty banky ty. Vonona nitondra ny anjara birikina amin'ny fanatevenana ny fahaiza-manao ny tanora sy hanatsara ny traikefa eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny fametrahana fangatahana fampiofanana arak'asa ihany koa ny BFVSG.